mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity ity soran'Andriamanitra isika fa mbola tombontsoa lehibe hatrany no andraisantsika ny ten'Andriamanitra ka aokane izany mba ho tsapanao lalandava fa ny ten'Andriamanitra dia hery ho antsika ary afahantsika mifantoka mandrakariva ny amin'ny zava-dehibe mihoatra anao izao fiainana izao. Lohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara indrindra izan-danitro tolotra ianao ny deran'ny laza ny asa sy ny voninahitra. Tombontsoa lehibe tokoa ny anananay ankehitriny noho ny fitiavanao ka isaoranay sady ianao efa mitondra vokatsoa amin'ny fiainanay. Ray malalo aokane izahay tsy hovarim-bariana fa hifantoka mandrakariva ny amin'ny teninao aminaran'i Jesosy. Amen. Raha tena lesonantsika androany dia manao hoe tanana madio sa fo madio. Toy ny lesonantsika omaly marika toko fahafito any ny teny Jesosy ao amin'ny marika toko fahafito andininy fahadimy ambin'ny folo dia mampisafotofoty ny maro rehefa misaintsaina ny fifandraisany amin'ny fampianaran'ny Levitikosy toko faha 1:12 momba ny sakafo madio sy maloto izy ireo. Ny esoron'i Jesosy ve izany ny fivavahana toy izany? Diso ve ny adventista mitady ny ady fahafito raha mampianatra fa ny mpiangona izay mihinana hena dia tsy tokony hihinana an'izany afa-tsy amin'ny lisitry ny biby madio? Voalohany mahagaga raha ny lavin'i Jesosy tampoka ny toromarika nomeny Mosesy ao amin'ny marika toko fahafito. Raha vao avy niaro ny lalàn'i Mosesy izy fa tsy araka ny fomban-drazana ny ao amin'ny marika toko fahafito andininy fahaenina ka hatramin'ny 7:10. Faharoa ny lova-tsofina nampandrosoan'ny fariseo dia tsy misy fototra ao amin'ny fampianaran'ny testamenta taloha. Ny lalàna momba ny sakafo kosa dia misy. Fahatelo ny filazana ao marika toko fahafito andininy faha 7:10 hoe manadio ny sakafo rehetra Jesosy dia tsy midika akory hoe ny foanana ny lalàna momba ny sakafo fa tsy manan-kery kosa ny fomban-drazana momba ny fandotoana amin'ny fikasiana izay nahoran'ny fariseo. Io fomban-drazana io ohatra no nametraka an'ilay fiheverany diso hoe raha mety ho voaloto ianao amin'ny fifandraisana amin'ny jentilisa dia mety ho voaloto ny fihinana sakafo izay nokasiny koa ianao. Tahaka an'izany manko ny fiheveran'izy ireo tamin'izany. Ao amin'ny marika toko fahafito andininy faha 7:10 Jesosy dia nanamarika fa ny sakafo dia tsy miditra ao anatin'ny foza izy fa ao amin'ny vavony ary avy eo mandalo any amin'ny fivarianan'ny tsinay izany. Ao amin'ny marika toko fahafito andininy faha 1:20 sy ny faha 3:20 nefa dia naseho mazava tsara fa avy ao anatin'ny fohivon'ny toetra ny olombelona ny ratsy. Avy eo izy dia nanolotra ny lisitra ireo toetra ratsy izay manomboka amin'ny eritreritra ratsy fa miafara amin'ny asa ratsy. Amin'ny fampidirana ny didy fahadimy ao marika toko fahafito andininy faha 10 amin'ny lisitry ny faharatsiana dia ampidirana amin'izay ny didy rehetra ao amin'ny latabatra faharoa ao amin'ny dekalogue izany. Fanampin'izany i Jesosy dia niresaka momba ny fanompom-pivavahana ny ao marika toko fahafito andininy faha 10 izay tena fototry ny didy efatra voalohany. Noho izany Jesosy dia nijoro mpiaro ny lalàn'Andriamanitra mandrakariva nandritra an'io an-dalan-teny io. Aoka izany isika tsy hevitra mihitsy fa Jesosy dia nanova na nanafoana ny lalàna fa nipetraka mandrakariva ny fototra izay avy amin'ny Levitikosy nentin'ny nanamarinana ny zavatra rehetra. Ireo lalàna izay niforonina ireo fariseo kosa nefa dia tsy mitoetra ao amin'ny ten'Andriamanitra izany. Izany ihany koa no angalantsika lesona eo amin'ireo karazana fepetra niraisina ho lalàna mety ho ambony noho ny didin'Andriamanitra mihitsy aza. Aoka hitanjona mandrakariva isika ka hijery ny toetrantsika ary fantoka ny amin'ny fanatsarana an'izany sy ny fanovana an'izany eo amin'i Jesosy. Amen. Ianay tsara indrindran-danitro mbola misaotra anao indray izay ny amin'izany teninao izany dia mangataka ny fanahinao masina hiaso amin'ny fiainanay tsirairay avy misy amin'izy ireny teninao ireny dia mavesatra aminay ny mandray azy kanefa mino sy matoky izay fa rehefa eo ianao dia mahaivana sy mazava ny zavatra rehetra. Aminaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.